Mamerina ny araba ho tsika rehetra indray tonga soatra anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina amin'ity alina ity ary manasa tsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany tony mahazatra mialohan'ny idirantsika amin'ireo antsipiam-baovao dia mbola ho arahantsika aloha ireo lohateny. Lehilahy efatra izay mpiray tampony telo ary fianakavian'izy ireo ihany ny iray no maty latsaka tao anatin'ny trano fanaovana maloto ny Fiangonana Jesosy Mamonjy tao Ambomiangaly Ambatondrazaka androany maraina. Efa feno io trano fanaovana maloto io ary nanamboatra lavaka mirefy 410 metatra anariana ireo maloto ao anaty lavaka izay 4 mirala ireo no miarany loza. Miendrika fandatsanan'ny malagasy miaina ao anatin'ny fahasahiranana noho ny krizy sy ny fihibohana ny fanatanterahana lanonana manetriketrika ho fankalazana ny faha-80 taona niverena ny fahaleovantena amin'ny faha-14 oktobra araka ny fanapanan-tenain'ny filoham-pirenena hoy Jeneraly Désiré Ramakavelo. Nametra-panontaniana ity mpahay-tantara ity raha mbola misy vola be olanina amin'ny fikarakarana fety manetriketrika ny fitondrana kanefa itsakilany manahirana ny fizarana ny fanampiana toy ny vatsin-tsinjo. Any amin'ny tapaka ny taona 2024 vao mety azo ny 520 isanjato ny vola tokony hiditra amin'izy ireo ny trano fandraisam-bahiny hoy ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny federasion ny trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara na ny forum. Tsy tokony sintsona araka izany ny fitanilana amin'ny hotely vitsivitsy ataon'ny fanjakana amin'ny fandraisana ireo mpandeha amin'ny zotra manokana avy any ivelany izay any sisa fidiram-bola kely ao ny trano fandraisam-bahiny hoy ny forum. Iarahantsika amin'ny valisoa indray kosa ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rambitso. Miarabantsika rehetra indray amin'ity alarobia ity toy ny mahazatra tendao fantaritsika indray ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny rampitso alakamisy 7 ny volana Septambra taona 2024. Mbola hitoetrany ny zavona voamaraina raha ho an'ny eto afovoantany izany hoe mbola vinavinaina zany ny hafana ny andro raha ho amin'ny rampitso tontolo ny andro ho an'ny eto Antananarivo. Andao ro jerentsika antsara raha mahakasika an'izay toetry ny andro izay hoe sahala amin'ny ahoana indray raha ny tapany maraina ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Araka ilay nambarako teo dia mbola hitoetra trano ny zavona voamaraina zany hoe mbola hafana trano zany ny andro raha ny tapany maraina indray ny eto Antananarivo dia afaka manao akanjo maivamaivana indray zany isika ho amin'ny rampitso maraina satria dia hifanjimbiasa ny rahona sy ny masoandro sahala amin'izay ihany koa ny faritany Fianarantsoa. Toy izay sy toy izay ary aloha ny eto afovoantany fa toy ny mahazatra dia ndao isika hitotoy indray ho an'ny nosy be ho fantaritsika indray hoe sahala amin'ny ahoana ny vinavina raha ho amin'ny rampitso tontolo ny andro. Toka jerentsika ny sary dia ahitana orana tandrifon-drahona indray manodidina ny 13 hatramin'ny 30 degré kosa ny maripana vao vinavina. Andao ro jerentsika ny sarintanin'ny Madagasikara raha ho amin'ny rampitso maraina dia seka ho tsara avokoa ny andro ny tapany maraina satria dia ahitana masoandro indrindra moa zany fa ho an'ny mahajanga sy toliara. Ny maraina zany sisy orana. Andao kosa ro fantaritsika ny tapany hariva hoe mety hisy orana sa mety hisy erika ho an'ny ilaina tsy nanany nosy iny satria raha ny eto afovoantany aloha zany dia fatary fa mbola ho tsara hatrany ny andro fa ho an'ny Sainte Marie ihany no mety ahitantsika erikerika indray raha ho amin'ny rampitso hariva. Izay ny vinavina raha ny maripana indray kosa dia manodidina ny 10 hatramin'ny 20 degré eo raha ho an'ny eto Antananarivo fa ho an'ny Fianarantsoa kosa dia manodidina ny 10 hatramin'ny 15 degré Celsius. Isaoranay ary ianao nanaraka izay vinavina ny mety toetry ny andro izay ary toy ny mahazatra dia asainay foana ianao tsy saraka aminay eto amin'ny Real TV satria dia mbola nanaraka isika ireo antsipriam-baovao. Veloma tompoko. Iverenantsika ho arana indray ary aloha ireo lohateny-baovao. Lehilahy efatra izay mpiray tampony telo ary fianakavian'izy ireo ihany ny iray no maty latsaka tao anatin'ny trano fanaovana maloto ny Fiangonana Jesosy Mamonjy tao Ambomiangaly Ambatondrazaka androany maraina. Efa feno trano fanaovana maloto io ary nanamboatra lavaka mirefy 410 metatra anariana ireo maloto ao anaty lavaka izay 4 mirala ireo no miarany loza.
Miendrika fandatsana ny malagasy miaina ao anatin'ny fahasahiranana noho ny krizy sy ny fihibohana. Ny fanatanterahana lanonana manetriketrika ho fankalazana ny faha-enimpolo taona niverena ny fahaleovantena amin'ny faha-4 Oktobra araka ny fanapanan-tenainy filoham-pirenena hoy ny Jeneraly Désiré Ramakavelo. Nametra-panontaniana ity mpahay-tantara ity raha mbola misy vola be olanina amin'ny fikarakarana fety manetriketrika ny fitondrana kanefa hetsankilany manahirana ny fizarana ny fanampiana toy ny vatsin-tsinjo. Any amin'ny tapaky ny taona 2024 vao mety azo ny 20 isanjato ny vola tokony hiditra amin'izy ireo ny trano fandraisam-bahiny ho ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny federasion ny trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara na ny forum. Tsy tokony sintsona araka izany ny fitanilana amin'ny hotely vitsivitsy ataon'ny fanjakana amin'ny fandraisana ireo mpandeha amin'ny zotra manokana avy any ivelany izay any sisa fidiram-bola kely ho ny trano fandraisam-bahiny ho ny forum. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina avy hatrany no entsika ny kafana ny famparalam-baovao. Lehilahy 4 no maty niletika tao anaty maloto amin'ny trano izay fanaovana maloto ny fiangonana iray tao ambony angaly Ambatondrazaka androany maraina. Nanamboatra io trano fanaovana maloto izy ireo tamin'ny fotoana izay nisehon'ny loza. Efa feno mantsy io trano fanaovana maloto io ary ny asa nandavaka hatrany amin'ny 410 metatra izy 4 mirahalahy. Efa vita kosa ny lavaka ary efa nilavahana azy ivarianandreo maloto rehetra saingy nisy ny fitaovana adino. Tamin'ny fotoana izay niverena ny iray tamin'izy 4 mirahalahy ireo no latsaka tao anatin'ireo maloto ny iray. Nidina amonjo namany io ny izy 4 mirahalahy ireo no samy latsaka tao anatin'ny lavaka ihany koa raha ny fitantanan'ireo mponina tany an-toerana. Tsy nisy tanamony an'izy ireo tamin'ny fotoana izay namoahana azy tao anaty lavaka. Janus Ray Misoa izay mpanao gazety any Ambatondrazaka no nizarany sary tamin'ny Real TV Madagasikara. Ianana tsiny amintsika izay mbola tratra eo ampisakafoanana ihany koa ny mahakasika ity vaovao izay arahana ity. Tato amin'ity lavaka iray lehibe ity no niasa ireo lehilahy 4 izay namony ainy ireo. Lavaka izay anariana ireo maloto ny trano fanaovana maloto ny fiangonana Jesosy Mamonjy tao ambony angaly Ambatondrazaka izay efa feno. Vatan-dehilahy marobe no nifandrimbona ny sitina azy ireo tao anatin'ny lavaka. Vatana mangatsika nefa navoaka tao anatin'ny lavaka. Niezakana nadio ny vatan'ireo tovolahy maty tao anatin'ny lavaka ny trano fanaovana maloto ireo ny mpamonjy azy niaraka tamin'ny mpamonjy vony saingy efa tsy nisy aina avitra intsony. Ranomasobe ny an'ny fianakaviany izy 4 mirahalahy ireo izay tonga teo amin'ny toerana niasan'ny vadiny. Raha ny fitarainandreo nanatry maso lavaka hatrany amin'ny 410 metatra no nolavahana izy 4 mirahalahy ireo. Efa vita tanteraka nefa io lavaka io ary efa nolavahana ihany koa ivarianandreo maloto. Efa tafakatra ambony nefa izy ireo no nahatsikaritra fa adino ny fitaovana nampiasaina ary niverina naka izany iray tamin'izy ireo no niseho ny loza. Dia safotra izy dia latsaka dia nahitany koa ny ray dia nidina dia le tady malama satria ny tana zareo fiano maloto dia sirira fotsiny amin'ilay izy tsy matazona dia latsaka dia ohatry izany koa ny anankiray. Lehilahy roa hafa no nahatsikaritra ny nahazo azy ireo ka niantso vonjy nahafahana ny sitina azy ireo raha ny vaovao azo hatrany. Tamin'ny 7 maraina no efa latsaka tao anatin'ny lavaka efa niosona maloto izy 4 mirahalahy ireo. Tamin'ny 1:10 sy 10 kosa no tafiakatra tao anatin'ny lavaka ny iray voalohany ary tamin'ny 2:10 atoandro vao tafiakatra avokoa izy rehetra. Pirahalahy piraita-po ny 3 mirahalahy ary fianakavian'izy ireo izay zanaky ny anabavin'ny iray ny lehilahy faha 4. Olona 30 ihany no afaka nanao karapanondro tao amin'ny komina Andoharany Fotsy androany. Lasa ivezivezena sy andaniana andro ary laharana hatramin'ny 20 alina mihitsy ny fakana laharana ahafahana mahazo izay karapanondro izay ho ireo mponina androany. Misy amin'izy ireo nefa no mpianatra hiatrika fanadinana BEPC amin'ny alatsinainy izao saingy tsy mbola nahazo ny karapanondro noho izy ireo laharana faharoa amin'ny 30. Niteraka fifamaliana teo amin'ireo olona aka karapanondro sy ny
ny délégué ny commune Andoharany fotsy mihitsy mo Androany maraina ny fitangoronana tamin'ny fakana karapanondro io. Nanangona izay vaovao izay itokony ena Randrianjatovo. Milahatra anamboatra sy aka karapanondro avokoa ireo olona ny lahatra be ireo. Saika toy izao hatrany no miseho hoy ireo olona ary misy aza ireo miverimberina matetika saingy tsy mety voaray anamboatra karapanondro hatramin'ny androany. Tamin'ny efatra latsaka fefany amin'ny tonga teto zany dia efa vahoaka be koa no tonga teto. Efa fanoteliny amin'izao zany na tonga avako teto larobiny telo nefa dia mbola tsy voaray satria olona telopolo foana zany no raisy izarany numéro. Tamin'ny teto tamin'ny hery misy zanako aka BBC dia lana ilay karapanondro satria efa feno taona izy zany. Dia raha ny Jonatany teo za larana fa 12 dia manengafo taminy hoe mba atao fa entina izy hanao fanadinana ilay karapanondro. Dia hoe tsy afaka mandray intsony fa aleo amin'ny herin'ny eo vitanao ve madama. Ny ilaiko an'ilay karapanondro zany analako baka satria vao tsy izy ilay karapanondro dia tsy mety mihitsy any amin'ilay centre idiramana. Tamin'ny confinement total iny zao zany nakaty dia tonga voalohany taty aloha dia hoy zany teny hoe tsy manao karapanondro dia avy eo verina fandroany efa nanao petatondro revesana dia namenomeno taratasy teo dia izay. Ny afara tamin'ny fifamaliana aza androany ny fiandrasana filaharana tamin'ny fanamboarana karapanondro io. Saika tsy nentina lamina aza ireo olona tonga teny amin'ny commune Androany. Ary zay isaka larobia ihany hono manao ny ato. Ary nefany any amin'ny anina rehetra manomboka alatsinainy, talata, larobia mandray ny olona. Fa ny ato isaka larobia ihany mandray dia ferany. Nefa izy tsy miditra birao. Raha tsy efa misiby zao. Mijaly ny olona be dia be eto ny tena na ny polisy izy efa tonga tao maninona reo mitangorona. Ary izy efa tsy mety manao foana isan'andro. Ka tokony mba asa na ny ministre de l'intérieur anay ve no hitaraina anay ve aloha hoe mba jereo le mpiasa anareo ato fa tena. Laza kosa nefa ny délégué ny commune Andoharany fotsy fa tsy avy amin'izy ireo no mahatonga ny fikorontanana ny seho androany. Nolazainy mantsy fa ny ato tanteraka ny famoahana karapanondro ny ainga teny amin'ny distrika nandritra ny fihiboana ka nampitoby izany taty aoriana ny fihiboana indray. Efa nisy kosa nefa ny fandaminana napetraka na nisy aza io fiatony io ho an'ireo mpanala fanadinana sy ireo very karapanondro. Satria raha mahalala le olana nisy tamin'le resaka confinement dia tsy avy aminay le izy fa zahay tsy hoe tsy nanao karapanondro fa zay tonga teo dia nataonay tsirairay zay tonga teo zay nitaraina taminay dia nataonay. Dia nisaky ny alarobia zay tsy afaka manday olona betsaka fa eo amin'ny 30 teo ny feranay hoe milahatra maraina eo dia zay tonga aloha no niraisinay satria mbola be dia be zany tsy vita tamin'io nefa nisan'ny karapanondro avy any amin'ny distrika indraindray zato fotsiny no azonay dia tsy ampy. Tsy dia nisy miasa tsy miasa indray tany amin'ny distrika tao anatin'ny confinement dia indraindray tsisy mpanao sonia ihany dia averinay nangononay tato efa nisy 200 mahery ary ny karapanondronay tato atao indroa isan-kerinandro indray ny alarobia zay ankizy anao alafanadinana no niraisinay dia ny alakamisy indray zay mandray an'izay very karapanondro sy manolo karapanondro. Sosikevitra nentin'ny ben'ny tanàna nanona ity korotanandroany ity ny tokony andraisana sy amoahana isan'andro ny karapanondro pirenena eny anivon'ny délégué ny commune. Fa anjaran'ny tompony andraikitra an'izany no mikarakara zany mba tsy isian'ny fimenomenomana sy ny fitangoronana be tahaka an'izao zany dia tokony atao izy io isan'andro zany ny fandraisana ny karapanondro nefa samy manana ny fandaminan'ny asany tsirairay. Efa tamin'ny 2 ora maraina no filaharam-be ny fiandrasana ny fanaovana karapanondro io teny Andoharany fotsy raha ny vaovao azo teny an-toerana hatrany. Takin'ny lalàna ny famenona isan'ireo mpidy vaventy tokony andray anjara amin'ny fifidianana loholona izay kasain'ny gouvernemanta taterana ny 1 Desambra ho ny loholona Oliviera Kotovaza androany.
misy ny fandikan-dalàna ataon'ny governemanta amin'ny fanerena anatanterana io fifidianana loholona io hoy ity loholona ity tonga teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana indray noho izany ny solotenan'ireo loholona nametraka fitoriana ny governemanta. Fitoriana faharoa taoriany naterina ireo teny amin'ny HCC tamin'ny 7 Septambra izay manakihana ny tsy mahara-dalàna ny fandaniany anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna aotra ray tsipika 24 Todrabefatra eo amin'ny ministerin'ny lanitra Samelson. Mandika ny lalàna mifeny fividianana loholona izay mitaky ny fahafenoan'ny mpifidy vavety izay tokony handray anjara amin'ny latsabato ny didim-panjakana larana 24 tsipika 10 ny 9 Septambra 24 izay miantso ny mpifidy amin'ny fividianana loholona hoy ny loholona Oliviera Kotovaza. Tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany ny solotenan'ireo loholona amperinasa amin'izao fotoana nametraka fitoriana ny governemanta. Manara-dalàna zany io didim-panjakana io tsy manaja ny voasoratra ao anatin'ny loi organique zany na lalàna fehizoro mifeny atemeran-dolona ao amin'ny 19 zany izay mitaky ny fisian'ny mpividy vavety misy karazany anankitelo avy amin'ny faritany avy amin'ny faritra sy avy amin'ny komina miaraka amin'ny kambana filakevitra isan'isany zany amin'ireo mpifidy vavety ireo Tsy resaka antenemeran-dolona fa ny tsy fanarahan-dalàna no toerina hoy ny loholona Olgara Malason. Be loatra ny tsy fanarahan-dalàna tampokaty zany ary raha tena mandinika ny atao hoe ny HCC sy ny mpandinika ny ireny fitoriana ireny zany dia tokony tsy andahan zany mihitsy satria zavatra mitombo zany fa tsy hoe fivonina koa. Nambarany Oliviera Kotovaza fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny tsy fanarahan-dalàna misy amin'izao fotoana ny loholona. Aloha ny hoe azo rarina sy azo rariny ny fantatray dia zao izay tsy anaiky hatramin'ny farany misy fanajana ny tany-tan-dalàna eto, fanajana ny tenirana eto, fanajana ny fanjakana tsara tantana eto. Tsy anaiky mihitsy zay. Ho hitanareo ihany ny ataonay fa zao aloha mbola zao ny hitanareo. Fa izay tsy manaiky hatramin'ny farany. Mbola tsy namoaka fanapa-kevitra mikasika ny fitoriana voalohany izay napetraka ireo loholona tamin'ny 7 Septambra moa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hatramin'ny androany. Midika ho fandatsana ny malagasy efa tototry ny fahasahiranana noho ny krizy ny fikarakarana lanonana manetriketrika amin'ny faha-14 ny volana Oktobra araka ny fikasan'ny filoham-pirenena hoy ny jeneraly Désiré Ramakavelo. Laza tokoa ny filoha Andry Rajoelina fa ankalazaina amin'ny daty ny 14 Oktobra io ny faha-80 taona niverenany fahaleovantena rehefa tsy afaka nanao izany ny 20 jona lasa teo noho ny fihibohana ny vahoaka malagasy. Hatramin'ny androany moa dia mbola tsy nahenoana feo mikasika ny fanomanana io fety manetriketrika izay tokony ho tanterahana afaka irevolana latsakio ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Todrabefatra trany eo amin'ny sariny Lantora Samelson. Iray volana latsaka 2 andro mialohan'ny 17 Oktobra izay fotoana nampanantenain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa anatanterahana ny fankalazana manetriketrika ny faha-80 taona niverenany fahaleovantena dia tsy mbola misy ny vaovao ofisialy avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika sy ny governemanta mikasika io fankalazana io. Mara-piandry izay fandaharana avy amin'ny fitondram-panjakana izay dia nilaza ny jeneraly Désiré Ramakavelo fa na dia natao amin'ny falifaliana ny vahoaka malagasy aza io fety eritreretin'ny filoham-pirenena ho atao io dia mety endrika fandatsana ny vahoaka ny fandaniana amin'izany lanonana izany. Ny mpitondrantsika dia tia mampifaly vahoaka amin'ny alalan'ny fety tsy mahagaga mihitsy ary iza moa ny olona tsoty fety zay aloha dia mazava ho azy. Teo tsika dia efa hoe tsy afaka nankalaza ny tsingerin-taona faha-80 ny fahaleovantena. Zao tsika ankalaza amin'ny fomba manetriketrika ny 20 taona ny na repoblika antsika. Raha misy moa ny vola inona ny misakana. Gasany olona tia fety ny vahoaka malagasy ary atao anatin'izay fihibohan'izay ao anatin'ny fahatsarana raha mba misy vanim-potoana kely anankiray ve mba isetona kely mba zahoana hoe fahafinaretana tsy hafaliana. Amiko aloha zaho tsy mahita ny maharatsy an'izany fa saingy izao fotsiny hoe raha misy vola be olaniana
asa mbola misy hoe le vola beolana iny amin'ity efa vatsy ny fanampiana isan-karazany ty to anatin'izay confinement zay fa io moa samy manana miendrika ny fandaniam-bola fa de njarandrareo mieritreritra azy fa raha ao anatin'ny fahasaranany malagasy a de amiko aloha de tena ohatrany hoe ohatrany hoe fandatsana ny olona sahirana ny anaovana fety makotokotoka amiko a tsy ivana fa fitokanana foto-dravitra saroa lehibe no nokasai ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no tanterahana ny 4 jona 2024 dia ny fitokanana ny ampahany voalohany amin'ny kianjan'ny Barea eo Mahamasina sy ny Colisée ao anaty rova saingy noho ny fametrahana ny fihiboana hiadina amin'ny fianaky ny valanaretina Covid-19 dia nampanantena ny filoham-pirenena fa ahemotra amin'ny 17 Oktobra ny fankalazana manetriketrika ny faha-80 taona ny verenina ny fahaleovantena. Ny sora-dalana dia efa mipetraka hoe ao anatin'izao fankalazana ny faha-80 taona ny verenan'ny fahaleovantena zao a no hitokanantsika sy amerenantsika indray an'izany lapa ny manjaka miadana izany. Zavatra faniriako raha ny zavatra tiako atao dia hoe tena ankalazaina ao anatin'ny fotoana manetriketrika ary efa betsaka ro filoham-pirenena filoham-panjakana maro efa nitenenitsika hoe asaina nefa moa misy an'ity valanaretina izay manembatsembana tsy maintsy divatsika tsy maintsy horesentsika ity dia ankalazantsika ao anatin'ny fomba tsy manetriketsika fa ao anatin'ny fomba mendrika izany faha-80 taona ny verenan'ny fahaleovantena izany ary indrindra eto moa tsika dia manana daty anankiroa satria tamin'ny faha-17 ny volana Oktobra 7 sy tamin'ny 7 sy 900 ny tena nanambarana ny repoblika voalohany teto Madagasikara. Noho izany reo zay afakalazana lehibe zay dia ataotsika mandritra ny taona ray manontolo fa amin'io daty ny faha-17 ny volana Oktobra eo ny zavatra rehetra tokony nataotsika ao anatin'ity faha-20 ny volana Jona ity dia ho ataotsika ary minoa fa efa resitsika ny coronavirus amin'io daty io dia any no ataotsika ny fankalazana manetriketrika manerana ny nosy. Tsy ivana fa ny 17 Oktobra 2020 sy 700 no nilazana tamin'ny fomba ofisialy ny maha-repoblika ny Madagasikara. Raha nisy ny fankalazana manetriketrika ny 17 Oktobra nandritra ny repoblika voalohany dia nisorony mpitondra ny fandimby tao anatin'ny tetiandro ny fety eto amin'ny firenena kosa io daty io nandritra ny repoblika faharoa sy fahatelo ary faha-efatra. Tamin'ny fotoanany tetezamita no namerenana nankalaza ny fety ny 17 Oktobra ny filoha Andry Rajoelina ka natao andro tsy fiasana kanefa ndrasakarama ny andro ny 17 Oktobra teo anelanelany taona 2020 sy 2020. Ovahin'ny fandarana l'invité du jour anio alina faha-20 ny volana Septambra taona 2020 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efa ny alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Pasteur Lazasoa Rakotondranaivo mpitandrina eo anivon'ny FCM Ambodifahitra Marture no sady ben'ny tanàna ny commune Ambodrabiby iresaresaka mahakasika ny zava-misy amin'ny fampandrosoana ny eny fotony fa eo ihany koa ny fandraisana anjara ny kristianina indrindra ny tanora eo amin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena anasana nawary anarika izany. Ny mpitandrina Lazasoa Rakotondranaivo indray araka izany no vahiny Gasikara Fensoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour mbola anasananao ny anarana izany ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Fa ho tohizantsika eo amin'ny vaovao ny toe-karena kosa izay fampahalalam-baovao izay trano fandraisam-bahiny roa amin'ireo zato eto Analamanga mpikambana ao anatin'ny forma ihany no avelan'ny fanjakana mandray ireo mpandeha izay tonga avy amin'ny zotra manokana avy any ivelany ho ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny federation ny trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara na ny forum. Mitaky ny tompony ampifandanjana ny samy trano fandraisam-bahiny noho izany ny forum mba hahafahan'ny trano fandraisam-bahiny mba miasa sy mampidi-bola kely amin'izao krizy izao ho ny filohany. Any amin'ny tapany faharoa amin'ny taona 2020 sy 2020 mantsy vao mety verina amin'ny
laony ny sehatra ny fizahantany izay miankina amin'ny fiverenana ny sehatra ny fitanterana nabakabaka amin'ny laony uniforme. Tozy Rabefaritra eo amin'ny sary ny lantora Samelson. Manatena ny ampiditra farafaratsiny ny 520 ny vola tokony hiditra aminy ireo trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara any amin'ny tapaky ny taona 2024 raha ny nambara ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny federasiony trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara na ny forme ary any amin'ny tapany faharoa any amin'ny taona 2024 vao mety ho tafaverina amin'ny laon'ny tanteraka ny asa nivon'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe ireo raha miverina amin'ny laony ihany koa ny sidina rehetra eran'izao tontolo izao. Le secteur aérien va revenir à la normale en 2023, ce qui veut dire que l'hôtellerie et son activité vont revenir à une nouvelle normalité, au new normal, à partir du deuxième semestre 2022. Donc pour l'instant, le bilan de l'hôtellerie, c'est un bilan qui est à néant, c'est-à-dire qu'on est sinistré, on est à 0% d'activité et on espère d'ici milieu 2021 avoir 25% de chiffre d'affaires et puis monter un peu en puissance au fur et à mesure jusqu'à fin 2022. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la clientèle n'est pas au rendez-vous de la relance et c'est normal, la clientèle a aussi eu un choc économique et le panier moyen de la consommation a chuté vertigineusement. Misy ihany ireo mpandeha tonga avy amin'ny zotra manokana avy any ivelany saingy hotely roa eto andrenivohitra ihany no afaka mandray ireo vahiny ireo uniforme. Tokony hisy ny fitoviana eo amin'ireo samy trano fandraisam-bahiny uniforme satria efa samy nahazo fiofanana mikasika ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana avokoa ireo hotely lehibe ireo. Aujourd'hui en centre-ville, je le citais tout à l'heure, il n'y a que l'hôtel Ibis qui était référencé à l'ambassade de Madagascar à Paris et à l'extérieur de la ville un autre hôtel. On espère que ça va changer dès cette fin de semaine ou la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui il faut que tout le monde travaille. Tout le monde a suivi les mêmes formations sur les protocoles sanitaires et les gestes barrières. L'hôtel Ibis en faisant partie. Donc il faut maintenant réouvrir à une concurrence saine et un choix individuel des voyageurs la possibilité d'aller dans l'hôtel Y, dans l'hôtel Z ou dans l'hôtel A. Il n'y a aucune raison de favoriser un seul hôtel. Il n'y a aucune raison ni sécuritaire ni sanitaire. C'est vraiment important de le dire parce que et sécuritairement et sanitairement, tous les hôteliers aujourd'hui peuvent être suivis, peuvent être contrôlés. On a d'ailleurs déjà des contrôles alors qu'on n'a pas vraiment de clients. Ho an'ny trano fandraisam-bahiny eto Antananarivo dia ireo mpandeha hamonjy sidina ho any ivelany sisa no mpanjifa mba mampidi-bola ho azy ireo amin'izao. Trano fandraisam-bahiny telo anefa raha betsaka indrindra no afaka miasa amin'izany sady zara raha 2 andro raha maharitra indrindra no mivahiny ao amin'ny hotely ireo mpandeha ireo. Olona 40 tamin'ireo 710 tonga tamin'ny sidina manokana avy any ivelany no voatilo voan'ny coronavirus nanomboka ny 15 aogositra hatramin'ny alahady 13 septambra lasa teo raha ny tatitry ny talemisahana ny arety mifindra. Tsy maintsy mijanona 2 andro amin'ny hotely voatokana miandry ny valim-pitiliana atao aminy ny mpandeha rehetra ary mianto tena avokoa. Fiboana tanteraka anatin'ny 2 andro ary tsy mahazo nivoaka ny efitrano safidiny hatramin'ny fotoana ivoahany vala ny fitiliana izy ireo. Nambarany talemisahana ny arety mifindra fa ireo manana aretina atahorana sy ireo vao avy notsaboana avy any ivelany ka tsy misy olona afaka mikarakara ihany no mahazo fahafahana mody avy hatrany. Malala rakotiny irany eo amin'ny sariny Daniel Efa. Hotely efatra lehibe eto Analamanga ihany no misana ny fampiatranona ireo mpandeha amin'ny sidina manokana tsy maintsy mihiboka anatin'ny 2 andro nanomboka tamin'ny 15 aogositra hatramin'ny androany. 2 amin'ireo hotely eny Ambatomravavy, iray eny Mahitsy ary ny iray eny Akorondrano. Ireo mpandeha miainga avy any ivelany no avy hatrany dia misafidy izay toerana anaovana io fihiboana io. Manomboka amin'ny 5 alina isanandro moa ny vola aloha amin'ny hotely ary ny mpandeha ihany no miantoka ny tenany amin'izany. 710 izy dia ny 40 amin'izay no positif, izay negatif daholo. Tena vitsy dia vitsy zany positif raha zay ho an'ny miainga any amin'ny aingany zareo any dia efa mahafantatra hoe ireto ny toerana anaovanareo quarantaine dia ianareo tsy maintsy mandalo an'ilay test PCR daholo dia izareo no misafidy hoe aiza izy no anao an'ilay quarantaine dia izy io quarantaine io koa zany dia ala charge anjareo sion zany dia ny olona ao dia mitokana tsiraray
isaka fa tsisy mikambana efatrano zany a raha tsy hoe tena hoe fianakaviana ohatra hoe mpivady na hoe te misy fianakaviana eo moa zany io chambre samy misy betsaka fa arakaraka le fianakaviana le chambre any zany fa zareo aloha de mitokana zay le fepetra ara-pahasalamana mitokana isan'ny efitra zany de ry zareo reo tsy mifandraindray de zareo reo tsy mahazo mivoaka tao zay maha-quarantaine azy. Ahitana teratany vahiny amonjy azy eto an-toerana sy teratany vahiny mipetraka eto Madagasikara tavela tany ivelany ireo mody eto Madagasikara ireo. Misy ihany koa nefa ny malagasy tavela tany ivelany ka tsy maintsy nody an-tanindrazana. On a payé en chambre individuelle, c'était 70 000 et en chambre double, c'était 50 000. Par personne, bien sûr, et avec les repas compris, petit déjeuner, midi et soir. Je trouve que c'était très bien organisé, très raisonnable, très bien organisé. Le confort était là, tout s'est bien passé. Tsy misy afaka mivoaka ny toerana anaovana fihiboana ireo mpandeha. Ny hôtely safidiany mpandeha no mikarakara ny fiara fitaterana na ny mandroso na ny miverina. Io zany karazany hoe tonga de location izy io no ataondry zareo anay fa tsisy hoe tonga de hoe frais an'ireo olon'ireo fa ny hôtely no miantoka de voyage ray io zany manodididina ny 150 000 ariary io tonga de izy rehetrarehetra ireo olona fito ireo de misy mody any Ambatondrazaka raha ny ray amin'ireo mbola matory eto Antananarivo androany. Nambarany DVSSER fa nisidina avy any Europa tonga teto Madagasikara no tena ahitana trangana olona marary ny coronavirus maromaro amin'izao. Ny avy any Chine kosa saika ny hiba ny valy ny fitiliana. Ala satrana na savanina mirefy 320 hektara any Katsepy anatin'ny faritra Boendy no may kila frehatra ny 4 sy 5 septambra lasa teo. Mbola tsy fantatra mazava ny antony fahamaizana raha nambarany talepatry ny tontolo iainana any amin'ny faritra Boendy. Efa misy ny fanadihadiana mikasika ity raha ity raha ny fanazavana azo hatrany. Nambaran'ity tompon'andraikitra ifotony ity fa maro ireo teboka izay mirehatra any amin'ny faritra Boendy amin'izao vanim-potoana mahintany izao. Tojo Rabefatra eo amin'ny sariny Lantra Samuelson. Ny tontolo andro ny alatsinainy 14 sy talata 15 septambra teo no nitrangana fahamaizana lehibe tany Katsepy ao amin'ny faritany ny Mahajanga. Alasatrana hatrany amin'ny 320 hektara ny aingana avy amin'ny bozaka no nahatonga ny fahamaizana hoy ny talepatry ny tontolo iainana any an-toerana. Efa misy ny fanadihadiana mandeha amin'izao fotoana hoy Andrianjafy Iandonaina saingy efa voafehy ny fiparihan'ny afo. Teboka-fo 9 raha ny fanampanazavana no nahatonga io fahamaizana io. Tamin'ny 15 ny volana septambra sy 16 ny volana septambra dia nisy trangana fo 9 tao anatin'ny fokontany Katsepy. Ny 15 ny volana septambra dia somary lehibe ny afo satria nanomboka tamin'ny 9 ora maraina no niseho ny afo ary efa tamin'ny 4 ora hariva vao voafehy. Ny 15 ny volana septambra dia nanomboka tamin'ny 2 ora ary voafehy tamin'ny 4 ora hariva. Raha ny fahavoazana moa zany dia 320 hektara teo ny velarana may. Satrana sy bozaka izy ireo zany hoe tsy misy ala velona ary tsy misy ihany koa ny biby na trano may nandritra zany afo izany. Ary nanomboka tamin'ny omaly maraina moa zany dia efa tonga tena toerana ny ben'ny alan'ny mitsindro nanao ny fanadihadiana miaraka amin'ny gendarmerie ao Katsepy. Teboka-fo misy 5 sy 900 ihany koa hatreto no efa ray maso tsy hitatra amin'ity faritra ity. Vanim-potoana mahabetsaka ny doro tanety raha teo ny fotoanany maintany toy izao hoy ny fanampanazavana. Tsika zao moa zany amin'izao fotoana zao efa sitra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny afo ary raha ny ampitanisa azo avy amin'ny zana-bolana dia manodidina 50 sy 200 teboka-fo eo zao no misy ato anatin'ny faritra Boeny. Manoloana an'izay tsy mipetrapotsiny zany mety amin'ny faritra sy ireo tompon'andraikitra rehetra manao ny asa fanentanana sy ny fanaovana ny tatamoto mba iarovana an'ireo velaran-tany rakotr'ala indrindra
tsy hotratra amin'izay afo izay. Andrasana noho izany ny vokatry ny fanadina mikasika ity raharaha ity. Saika lasa miroso amin'ny findramam-bola amin'ny alalan'ny tambajotra amin'ny finday avokoa ny ankamaroan'ny olona raha ny fanadadiana natao androany. 500 ariary ary mahatratra hatrany amin'ny 10 hetsy ariary ny vola izay indramin'ny olona amin'izany. Vola ilaina tampoka sy maika ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny aretina amin'izao tampoka no tena indramam-bola amina tambajotra amin'ny finday hoy ireo olon-tsotra. Ambony loatra nefa ny zana-bola ilain'ireo mpandraharaha amin'ny finday ireo hoy ireo olon-tsotra ireo. Hoarantsika ary izay fanadadiana izay entiny malalatra kotony ireny sy Daniel Efa. Tao anatin'ny fiboana nandritra izay enim-bolana nisiana fahaverezana azy izay no tena nirotra tamin'ny findramam-bola, tsy amina banky madinika ihany fa efa nanomboka tamin'ireo mpandraharaha amin'ny tambajotra amina finday ny ankamaroan'ny olona tojo ny tsy fananana asa sy ny fahasahiranana raha ny fanadadiana natao tamin'izy ireo androany. Efa misy nefa ny fiverenana tsikelikely amin'ny asa saingy mbola maro ireo olona no tsy mahaverina io vola indramin'io. Misy no efa mahatratra any amin'ny 10 hetsy ariary ny vola tsy voaloha raha ireto fitaraina nahita tao anaty tambajotra sosialy ireto. Misy no efa mandony volana laina raha ny fifampiresahana natao azy ireo saingy ny tombo betsaka ny zana-bola ka tsy maintsy niverina nanampina nangony indray. Ho any ity raim-pianakaviana ity, ny aiky ny tenany fa nahavonjy ny findramany vola saingy eo amin'ny zana-bola no miteraka olana ho azy. Hita ny fasilite any zareo tanteraka satria za zao ananany vola zao amin'izay hoe mivola avance zay dia raha nandritra an'izay confinement zay very asa tanteraka nefa ndotrany tsy misy sary tsisy nina anao fa dia mbola miandry zareo fa nefa tsara raha mihoatra ny za mpindram-bola amina banky tsotsotra dia antonony tsara mihitsy ary mahavonjy tena mety be amiko. Vola 10 alina zao no nandramiko taminazy nataoko fanampina freako sy ny hoe zavatra ilaiko tampoka imprévu tany aminatina vodiondriko ilay izy dia tsy maintsy niditra tamin'izay dia tsotra tonga dia nahazo araky ny zavavolana nameny ray volana trinona moa izay ohatrany hoe 5 arivo angamby izay raha tsy diso aho. Mitovy amin'ny fampindramam-bola amin'ny banky ihany sy ny findramam-bola amin'ny tambajotra finday ho ny baitoekarena. Antony mahatonga ny fampiakarana ny zana-bola kosa nefa ny tsy fahafantarana ny antony ilan'ny olona ny volany indramina. Misy le ataontsika hoe risque de crédit izay ambonimbony kokoa zany rehefa aty amin'ny télécommunication. Ny antony dia rehefa ohatra microfinance mampindram-bola dia microfinance mbola vitana mitrier azay projet ampindramany vola hoe ataonao ino ny vola io dia zay zany afaka afantarina hoe rehefa projet risqué dia ataon'zareo ambonimbony ohatra fampindramam-bola rehefa projet tsy de risqué dia tsy ambonimbony fa ny aty amin'ny télécommunication mangataka ianao dia azonao le vola zany hoe zany tsisy le tri an'le izy zay dia misalasala kokoa zany zareo dia ampiakariny ambonimbony zany le izy zany hoe iny zany ohatrany hoe misy zany zana-bola ataoko hoe misy rentabilité amin'zareo misy apahany amin'ny zana-bola takiny iny ohatrany hoe provision pour risque zany an'le crédit zay ampindraminy iny satria tsy fantany hoe ataonao inona le vola dia tsy maintsy ataony ambonimbony kokoa zany zay tany zana-bola ampindraminy zay ka le zany lalàna an-tsena le izy eto a Madagasikara zany hoe rehefa ratsiratsy koa ny ataoko hoe environnement ny affaire fampindramam-bola eto a Madagasikara dia normal be izy mampakatra ny tany zana-bola. Iray volana ny fotoana hamerenana ny volany indramina amin'ny alalan'ny tambajotra finday io. Mbola afaka mitohy amin'ny 2 volana amin'ny famerenam-bola saingy mitombo avo roeny ihany koa ny zana-bola alaina izy ireo. Fa niverina ny gaboraraka eny amin'ny tobo fiantsonana fahasankarana ary ny aiky izany ihany koa hatramin'ireo mpikarakara ny fandaminana amin'ny fifamoivoizana. Saika ny fepetra rehetra napetraka hiadina amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 no tsy voahaja ho ireo mpitatitra ireo. Be loatra ny olona mifamezivezy ary tsy milamina ny fandaminana eny an-toerana.
ny fijanonan'ny fiaranjatony isan'andro tsy afaka mandeha ihany koa no isan'ny mampitombo ny olona tsy maintsy mijanona miasa eny an-toerana. Voakasika anatin'ity tsy fanarahana fepetra ity na ireo mpitatitra na ireo mpandeha eny hatramin'ireo mpisehatra amin'ny fandaminana ny fiara. Malalatra Kotonirainy eo amin'ny sariny Daniel Efa. Efa saika tafaverina eny amin'ny tompy fiantsonana avokoa na ireo mpanera manenjika mpandeha asa ankoatra ny tsy fanajana ireo fepetra. Misintona mpandeha izy ireo ary manakaiky toy ny tsy misy valana retina mihitsy. Vao miditra ny toeram-piantsonana indray, lasa mampitangoron'olona ny toerana fitsapana hafanana sy ny fandraisana ny anaran'ireo mpandeha. Zany ny tena marina le ATT mihitsy ny tsy mety satria le fandaminan'le ATT zany le mpitesta vitsy anankiray ihany ny mpitesta tamin'ny régional Ambatolampy Ambohimandrosa tamin'ny fotsy dia anankiray ny ao amin'ny Antsirabe dia tsy maharaka le testa dia lasa milahatra loatra le olona. Ny tonga nefa misy ihany ny voatesta nefa mbola tsy vita dia lasa milahatra loatra le izy. Zay mampitongona an'le tangoron'olona zany eto. Le eo amin'le izy moa zany dia foa le fandaminana foana satria raha ho anay mpiasa eto zany zao le coopérative ekenay isa coopérative mampihena mpiasa satria le olona tsy mba manana coopérative zany mba tokony aisaka mihitsy zany. Dia amin'izay mba miala le fitangoronana rehetrarehetra. Dia le mpiasa konkoa zany efa nenay zany efa voalamina tsara aloha mpiasa fa eo amin'le ATT foana zany dia foany hoe tokony ho ampindry zareo le mpiasa satria tsy ampy mihitsy le mpiasa eto. Dia mifangatahanay koa zany hatreto dia mba mangataka koa zany aminareo ATT le fidiry le lera andanan'le olona. Vao eto manko zany amin'ny efatra dia tapitra ny lera. Nefa ny olona eto mbola be tabe no hody mamonjy tokatra mamonjy ao Ambatolampy Ambohimandrosa dia tsy mety aminay mihitsy zany le lera fa vao may manakorotana an'le voyanzera rehetrarehetra le izy. Isan'ny olana eny an-toerana ihany koa ny fijanonan'ny fiaranjatony isan'andro raha toa ka tokony ho ferana ho 50 ny fiara mijanona amina tompy fiantsonana. Le voyanzera satria zatra le tonga dia mandeha maika be moa atao afaka adiny ray ihany adiny roa raha hoe feno tomobile ray zay vao mandeha fa tsy izy fa zatra le taloha moa ato mbola misoratra anarana dia adika ny karapanondra dia manao photocopie dia mbola testena dia zay vao miakatra anaty mifirinana ihany aloha le taxi brosy satria misy izy manko milahatra par coopérative raha androany ianao tonga ka misy 300 alohanao dia raha afaka pitsy vao mandeha dia mifirinana ihany le mpandeha mijaly ihany aloha le tomobile zany tena mijaly fa tokony mba averina tamin'ny voalohany izay tonga aloha dia afaka alama arahana ny fepetrany zay mba anety fa lasa mijaly le tomobile raha tokony mba andeha androany. Zao no tena hitanao zao le tapadalana tsisy raha manakana raha tsisy mpitondra tsony dia mijaly le olona na ny chauffeur matory dia placement ohatriny ianao ozy eto afaka 3 andro nefa ny seza ampovoany tsy misy ny frais fixe izy tsy voatery hoe patron daholo mitondra tomobile eto fa saika mpiasa daholo. Niverina hatramin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana azy eny amin'ny manodidina ny fasankarana eny manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 9 izany. Raha ivoaka iazo anankadimbahoaka ohatra efa manary hatrany amin'ny adindray miala ho an'olo sato. Olona 720 mitondra ny simikaretina coronavirus androany tamin'ireo 3 sy 7 nanao fitiliana. Olona iray ihany koa no maty ny valana retina Covid-19 io. 30 kosa no sitrana tao anatiny 420 ora raha toa ka mbola misy olona 420 marary mafy raha nitatitry ny profesora Vololtiana Anta Marie Daniel ny Antsipri Antatrary. Ialalatsiny no ny olona ny fampitanany feo atsika rehetra tany atokantrano tany mahakasika ny Antsipria ny tatitry ny CCO iny hoarantsika ny sary raha toa ka vonona hoarin'ny fampahalalam-baovao fa ho tohizantsika amin'ny Antsipria vaovao manaraka kosa izay. Iala tsy hoisan'ireo mpanao gazety mpanolotra vaovao ny televiziona frantsay TF1 intsony i Jean-Pierre Pernaut izay mialoha ny farany ity taona ity.
izy izay fantatra tamin'ny falorana ny vaovao ny télévision io isaky ny amin'ny 2 ora atoandro na ny journal de 13h du TF1 nanomboka ny taona 720 ary nameny ny 2 taona na lorana ny vaovao amin'ity taona ity raha ny fantatra anomboka tetika asa vaovao eo anivon'ity télévision frantsay ity izy aorian'ny fialantsy anolotra vaovao intsony ny antsiprianjery. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour vous donner directement, comme je le fais d'habitude, une information importante pour vous comme pour moi. Je l'ai annoncé ce matin à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région. Pendant le confinement, vous vous en souvenez, vous avez plébiscité mon 13h à la maison et juste après, dans un sondage, vous avez même sacré, entre guillemets, personnalité télé préférée des Français. Les audiences du journal sont toujours aussi formidables. C'est un rendez-vous unique qu'on a tous les jours depuis 33 ans. 33 ans, rendez-vous compte, un tiers de siècle de passion, de fierté aussi. Mais j'ai décidé, et c'est ça l'information que je veux vous donner, de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Iza tokoa moa i Jean-Pierre Pernaut teraka ny 20 aprily 1970 tany Amiens avaratry Frantsa ny lehilahy 70 taona izy amin'izao mipetraka ny fanontaniana andreo mpanaraka ny vaovao ny télévision TF1 amin'izao hoe iza tokoa no andimany Jean-Pierre Pernaut iray amin'ireo akaiky amin'ny Jean-Pierre Pernaut mantsy i Jacques Legros izay isan'ny mpisolo tena azy matetika eo amin'ny fanolorana vaovao ny TF1 eo ihany koa nefa i Dominique Lagros son père na fantatra aza fa tsy mbola nanolotra ny vaovao ny TF1 saingy efa niaraka nanolotra fandaharana tamin'ny Jean-Pierre Pernaut tao amin'ny télévision io isan'ny itudiany maso ny mpijery ihany koa nefa ireo mpanao gazety telo amin'ireo télévision frantsay izay ahitana ny Audrey Crespo-Mara, Darius ary Anne-Claire Coudray. Iverenatsika ary ny mahakasika ny tatitry ny vaovao mahakasika ny coronavirus izay entin'ny fo be mpibaikoana amin'sahana ity aretina ity. Olona 20 no mitondra ny tsimok'aretina coronavirus androany tamin'ireo olona misy 350 sy 700 nanao fitiliana. Olona iray ihany koa no maty ny ovalana aretina COVID-19 io. 30 kosa no sitrana tao anatin'ny 420 ora raha toka mbola misy olona 420 marary mafy amin'izao. Ny antsipriany izay tatra izay nondeha iverenatsika. 20 ny isantranga vaovao, 30 ny sitrana somatsara, ray no lavon'ny valanaretina COVID-19, miampy 70 ireo raisina atanana mbola mitondra ny tsimokaretina ankehitriny ary ny ena anankidimy kosa nisan'ireo olona izay manao forme grave. 350 sy 700 ny fitambaran'ny fitiliana natao na fanantily ireo tranga vaovao 20 ny 720 sy 300 dia fitiliana PCR ary ny 440 dia fitiliana gène expert avokoa. Rehefa jerena ny fitiliana PCR zao ny isan'ny zany eto anatin'ny 720 sy 300 ny tiliana dia 30 tamin'izy ireo no voatily tamin'ilay teknika PCR. Ny gène expert dia ambonimbony kokoa satria efa fantatritsika hoe ny fitiliana amin'ilay teknika gène expert dia ireo olona tena misy soritra aretina mihitsy efa ahina no tiliana amin'izany fitiliana izany efa naizana zany raha 420 no tiliana dia ny 30 tamin'izy ireo no nahitana ny tsimokaretina coronavirus. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news real news kosa indray lehilahy iray no nahavita nanapaka lohan'ny lehilahy iray izay nanolana ny zanany vavy 7 taona rehefa navita nanolana azy io raha ny vaovao niparitaka tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook andro maromaro izay niaraka tamin'ny sary mampiorikoditra ny maro izany ka niteraka resabe hoe tena vitany tokoa ve andao rarahana. Ny osindrany akanjony tao mitazona zavatra miendrika lohan'olona natao manjavozavo io ny sary nentina nanehoana afatra iray tao anatin'ny tambazotra Facebook tao no tantaraina niaraka tamin'izany fa tany Inde no tapahany lohan'ity olona nanolana ny zanany vavikely 7 taona ary dia nateriny any amin'ny komisaria ilay loha ary nadikany tamin'ny teny frantsay ihany koa hoe il décapite le violeur de sa fille de 4 ans et ramène sa tête au commissariat.
Vao nivoaka izany dia efa nahatratra 4,75 ireo nanao j'aime sy gaga ary 6,20 ireo nametraka commentaire, 7,3 ireo nizara azy io. Tao ireo naneho hevitra nilaza fa za manaiky 100 isan-jato ary tena mety izao. Manana antony mazava tsara izy hanapahany lohan'ilay mpanolana fa na dia izany aza tsy azo atao izao. Tsy teo eo amin'ny toeran'ilay renjaza fa raha izany teo amin'ny toerany tsy notapahako lohany fa nesoriko manta ny hoditr'ilay olon-dratsy. Rehefa hoditra amin'ny tenany mantsy ahaizany maharary fa raha tapaka lohany dia maty izy nefa raha miala ny hodiny dia reny tsara ny fijaliany. Rehefa nanao ny fanadihadiana momba azy ity ary ny ekipan'ny fake news real news dia nahita fa tany aintsy tokoa no nisy azy. Valifaty no nataony tamin'ilay nanolana ny zanany no tena nataony iray mpianakaviana io tamin'izany ary tena nateriny tany amin'ny komisarian'ny polisy tokoa izany. Nambarany iray mpianakaviana io tamin'ny gazety An-tranokala iray fa tsy mahatokony mpitandro filaminana amin'ny fanasaziana izy ka izay no nanaovany an'izao. Real news araka izany ity vaovao ity. Ny farany reto ary ny fampararam-baovao amin'ity alina ity ety ampabaranana dia isaorana ny FNFSN ny lafy na mpiakanjo ny tenako tao anatin'izao fampararam-baovao izao. Ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafary ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Réal 94 FM.